Alleloia. Amin'ny fiveriana lehibe indray lasana vamalalana miarabanantsika tsirairay avy zay tonga eto amin'izao fotoana izao a. Fa lehibe indray ny tenako miarabanareo ary de tononona amintsika tsirairay avy mifiadanan'ny tompo a. De miarabana hoe tonga soa tsara indray ianao eto amin'izao fandarana izay fampaherezantsika eto amin'ny androany ity. Izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiembenana, ianareo mpijery a, ary ny groupe izay maharesy koa izay miaraka aminay a isan'andro a manao tontosana izao fandarana izao ka de tahiny tompontsika tsirairay avy a. De ny an'ny teninay aminareo de zao hoe maharetatra amin'ny farany a, adiny iray sasany hoe ny rahantsika mety mahery a arakaraka ny fiarahantsika eto a, ifampiray anaty vavaka, eno hira anaty toriteny, famelabelarina ny toriteny, vavaka ho an'ny firenena. Raha mahatratra amin'ny farany ianao a, za resy lahatra fa tsy ala maineto ianao akory, ary androany vao tonga voalohany eto de teny koa fa tsy kisendrasendra nahatongavanao teto fa misy raha ilan'ny tompo anao ka de araisina tanandroa ianao a. Tena faly zay mahita anao a, ary matoky fa tsy androany ihany ny rahantsika fa rehetanao mampahery anao a de tongavandreto ao aoriana de mahereza de mba handray zay rehetra raisin'ny olona rehetra eto anie ianao a, tsy ho diso anjara. Tahiny tompo koa raha latojo ny hiditra voalohany teto androany a, raha mitovy ny fahitantsika de raha nitako avy aty aloha de raha latojo ny hiditra voalohany raha nabavy misy fitiny no niditra faharoa ka de tahin'ny tompo manokana raha latojo a. De tanteraka anao mihitsy ten'Andriamanitra hoe tahiny ianao raha miditra, tahiny ianao raha mivoaka. De tahaka ny anambelana ny fanahinao no anambelan'Andriamanitra ny nofinao ihany koa, tsy hisy andeha ila fa ho tahina ny ara-panahy, ho tahina ny ara-nofo de ho didin'Andriamanitra ny fahasoavany sy ny famindrampony anie a raha latojo. De tahiny Jesosy a raha nabavy misy fity lalahy niditra faharoa, felana rakoto mamany misy fity any moa zany. Tahiny tompo ihany koa Berta, Eliana raha nabaviana, Emelovli, Koda Leoni satria ho avy hoe Koda Nela, Herbetina, Mampionina, Mamy Sirandry, Tina Rakoto Arzaka, de Naël, Emelovli, Razana Monika, Sandolanirina, Zanary Ambony Valera, Erika Raka, Koda Leoni, Kadaka Malala, Mamy Sirandry, Verselina, koa kamaradin'i Jesosy, fambeazana fitahina Itody Raoniso, Angela Io, Berthe Sava, Lantony Irina, tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Io ary fa tonga Koda Nela izay rahavavin'ny Koda Leoni. Ao ihany koa i Berthe Sava, Thierry Albenja, Andonina Suzelle, tahiny Jesosy a raha nabavy artizana de Madagasikara, Mampionina efa voateniko teo, Fity tonga soa, Maniko tonga soa, Tsiry Amboaramiel, Faly Raheritovo, tonga soa daholo isika rehetrarehetra. De Marijo, alleloia, tonga soa matsara ny clé, alleloia, mankasitraka amin'ny fandraisana anjara. Nambinitso, Makrina, tahiny tompo ihany koa Rolianisa, de tahiny tompo ihany koa i Sandolanirina. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra, faly mahita anareo a, de ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. Mialohan'ny zatra rehetra aloha de miarabanao aloha araka ny toritentsika maly a, de miarabanao a tratran'izao sabata izao, sabata masina. De fa anatin'ny fitsarana tsika amin'izao fotoana izao ary matoky sy mino hoe ho ampitsarinaandriamanitra koa anie ianao, men'Andriamanitra fitsarana anie ianao a, de ho tsapanao zany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany amin'izao fotoana izao a, hatramin'ny rapitso. Fa de hitra anaty tontolo mahafinaritra be tsika amin'ity androany ity sy ny rapitso a. De hiainga isika andeha voyage, alleloia, ohatran'ny hoe andeha voyage anankiray tsika.
raha pisy tontolontsika eto de tonga ava zay eto foana indrindra fa ny rapitso andray ane isika tsirairay avy eto androany andray sakafo mahavoky ny fanahintsika niaraka amitsika androany ny ekipa iaraka amitsika ivavaka fanomboana androany raha nambavitsika kadaka malala sisaina de amitina ny toriteny amin'ny teny frantsay fity de hitondra ny tenin'Andriamanitra eto ny raha nambavitsika $100 ary nivavaka ho an'ny firenena kosa de nambavitsika berta reo ny ekipa iaraka amiko eto androany ka de tahiny tompony nareo efatra am'rahavavy de mahereza hatrany hatrany noratsika toadiditra amin'ny vavaka alohatsika ametraka zao fotoana zao ampelantan'Andriamanitra dao norika alohatsika ivavatsika hoentin'ny nabavitsika kadaka amin'ny androany ty tahiny tompo raha nabavy kadaka anao ny fitenenana tahiny tompo pastera de tahiny tompo atsika rehetra zay manaraka zao vavaka fiambenana amin'ny riva zao indray iara ivavaka atsika tompoko ry rainay be fitiavanao misaotra mitera mankalaza anaranao izahay satria lehibe de lehibe tokoa ny fitiavanao anay nitantaninao ny vimbininao izahay tamin'ny tontolo andro iny ary natrato zao ora sy fotoana ifanatrianay eto indray Jesosy malalanay io rainay io mangataka eto anatrianao izahay mba hampinao zao vavaka ataonay eto zao tompo na nivavaka zany na nitoroteny zay entin'ny mpanomponao indrindra ny fampianarana zay entin'ny pasteranay eto Jesosy mba handresy lahatra anay tsiray avy ka noritoro ny foninay Jesosy rainay malala ary zao indrindra koa ny connexion anay Jesosy ningany Jesosy mba tsy ho tapatapaka ka mipetraka eo ampelantananao zany ka na inona ny asan'ny devoly zay manelingelina anay Jesosy de roanao amin'ny anaran'i Jesosy izany rehetra izany tompo rainay io ary mangataka koa zay Jesosy reo namanay zay mbola variana amin'izao fotoana izao reo indrindrandrindra reo fianakavianay Jesosy mbola anatin'izao fiainana zao tontolo zao Jesosy anao any andresy lahatra an'izy ireo tompo afataro azy Jesosy fa efa kaiky ny fiavianao tompo mba tsy ho very reo avanay ireo Jesosy malala tahinao koa reo olona zay marary na aiza misy azy reo tompo rainay zany an-danitra na any amin'ny hopitaly zany any an-tranony zany Jesosy anao ande itahy azy reo ka androsaka ny fahasitrana avy aminao Jesosy satria inona moa ny zavatra tsy hainao amin'ny fiainanay Jesosy na de manangana ny maty azy hainao Jesosy rainay malala ka petraka ampelantananao zany rehetra izany ary ateo ary zao vavaka ataonao eto zao tompo mba ho voninahitry ny naranao rainay zany an-danitra misaotra indrindra Jesosy malala ary na misy zavatra tsy voatony ny vavanay kitanao masoanay tsiray avy tompo ianao any natanteraka an'izany araka ny falabeazam-ponao tompo anao rerian'ny tera nihaja voninahitra taloha mandrakizay misaotra rainay malala Amen, alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mercredi 9 février 2022 qui nous a été partagé par notre sœur Zamine. Le verset que nous allons lire se trouve dans 1 Samuel chapitre 13 versets 5 à 9. 1 Samuel chapitre 13 versets 5 à 9. Au nom de Jésus. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmash à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Amen. Donc là, les Philistins se sont rassemblés et ils ont campé à Micmash. Et quand les enfants d'Israël ils ont entendu ça, ils étaient apeurés et on dit qu'ils étaient serrés parce qu'en fait ça veut dire qu'ils ont paniqué. Et pourtant, ils devaient encore attendre Samuel parce que c'est lui le prophète.
Et avant d'aller combattre, on doit offrir un holocauste et les sacrifices d'action de grâce pour demander la force à Dieu. Donc c'est Samuel seul qui peut offrir l'holocauste et donc ils l'ont attendu. D'abord, Saül a attendu Samuel 7 jours. Mais à la fin, par peur des Philistins, au verset 12 on lit, au nom de Jésus, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Amen. Donc là, c'était pas à Saül d'offrir l'holocauste, mais à cause de la peur des Philistins, il l'a fait, même si c'est au prophète de faire ça, et pas à lui. Nous, on a tendance aussi à nous imaginer des scènes de notre vie où il se passe quelque chose de mal. Là, Saül, il s'est déjà imaginé que les Philistins allaient venir l'attaquer et le tuer. Nous aussi, nous sommes comme ça quand on a des problèmes. Si on est endetté, par exemple, on s'imagine déjà que le créancier va venir nous causer des problèmes. Voilà, on s'imagine des choses horribles. Mais c'est pas l'intention de Dieu. Dieu, lui, il cherche à faire ce qui est bon pour nous. Mais nous devons avoir de la patience. Au verset 10, on lit, au nom de Jésus, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Donc ça veut dire qu'en fait Samuel, il était déjà en route pour offrir l'holocauste. Dieu, quand il dit qu'il va venir, c'est qu'il va vraiment le faire. Quand il te dit qu'il va faire quelque chose, il l'accomplit. Peut-être pas comme toi tu le pensais, mais il doit arriver. Mais c'est à nous d'être patients, surtout quand il s'agit de bénédiction et d'exaucement de nos prières. Au début, quand on vient de commencer à suivre Dieu, nos prières s'exaucent très vite, parce qu'en fait à ce moment-là, on est encore bébé spirituellement. Mais quand vient un moment où on avance dans notre spiritualité, nos prières mettent plus de temps à s'exaucer. Parce qu'à ce moment-là, on est déjà proche de Dieu, on s'est déjà attaché à lui, et donc Dieu commence à nous apprendre à avoir la foi. Là, Dieu, en fait, il voulait savoir comment Saül il allait réagir si c'était pas au bout de 7 jours que Samuel arrive, mais un peu plus tard. Dieu, il voulait savoir si Saül lui faisait confiance. C'est ça aussi que Dieu veut nous apprendre, à lui faire confiance. Donc, ne t'étonne pas si ce qui t'arrive, ce n'est pas comme tu le pensais. Habakkuk chapitre 2 verset 3 nous dit, au nom de Jésus, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. » Donc Dieu devra forcément arriver, mais c'est à nous d'attendre. Parce qu'en fait, cette impatience qu'on a tendance à avoir, elle met les choses en désordre. Dans l'histoire de Saül, Samuel, il était même pas loin, il était déjà en route. Mais dès que l'holocauste était fini, dès que Saül a fini d'offrir l'holocauste, Samuel il est arrivé. Mais c'est Saül en fait qui n'a pas fait assez confiance à Dieu. Il n'a pas été assez patient et du coup à la fin c'est devenu le bazar, c'est devenu n'importe quoi. Donc parce que Saül n'a pas fait confiance à Dieu, Dieu lui a dit que son règne ne durera pas. Et Dieu a à son tour retiré sa confiance. Mais nous devons faire comme David. Alléluia. Dans Psaume 40, verset 2, on lit au nom de Jésus, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. » Donc, Dieu va arriver, forcément, pour te secourir, mais toi, il faut que tu l'attendes. Si par exemple, la personne à qui tu dois de l'argent arrive demain, il faut pas que tu paniques, même quand c'est la veille au soir. Il faut pas que tu t'imagines des choses, parce que ça va entraîner quoi? Ça va faire que tu vas agir n'importe comment. À cause de la panique, tu vas partir emprunter de l'argent aux autres, tu vas aller voler ou faire autre chose en fait. Nous, quand on est dans des problèmes, on se dit « Oh, mais si ça se trouve, Dieu il va pas venir nous sauver. » Mais si demain ton créancier il vient, Dieu aussi il va venir demain alors, pour te sauver. Saül, il s'est imaginé des choses alors que les Philistins n'étaient même pas encore venus. Mais c'est Saül qui a pris peur. Et c'est ça qui a fait qu'il a agi sans réfléchir. Mais toi, quand tu es avec Dieu, fais-lui confiance et sois patient. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du mercredi 9 février 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mankasitraka indrindra an'izy amin'ny rahavavitsika tao anatin'izay fanombohana izay. So betsaka andrana bavakataka isika tao anatin'ny mivavaka fanombohana izay tena zava-dehibe tokoa fa tsy mba zavatra kelikely akory.
misaotra anao raha vavikataka satria napetraka teo am-piatan'Andriamanitra ny fotoana ary tena antsika fa tena hoe Andriamanitra tokoa anie anarika zao fotoana antsika zao dia makasitraka makatelina dia ny fahasoavan'ny tompony hameno ny fiainanao hikasika hatramin'ny zanakao sy ny vady aman-janakao ny fahasoavan'Andriamanitra na vavikadaka. Misaotra anareo koa tamin'ny fampahirezana an'izy ireo, misaotra ny koa tamin'ny famotinana fa dia tena mahafinaritra na ny feokira, mahafinaritra ny anaovanao ny famotinana dia misaotra ny fity dia Andriamanitra koa ny ombanao dia anandrasanao foana dia ameanao fotoana foana afahanao manao ny asan'Andriamanitra nefa tsy hambaka an'izany koa ny fianaranao ho tahian'Andriamanitra. Halleloia. Dia misaotra anareo koa mankasitraka azy zao satria mampahery azy ireo nefa kasitrahana izay ataonareo dia Andriamanitra koa ny hamaly fitia anareo tsirairay avy. Mbola misy aminareo tsy voarambako teo raha Antanila Marie Charline, Jonathan, Razana Monika, $100, Andrina Suzelle, Soameva, ireo mbola tsy narapaiko teo dia Naily efa narapaiko Rodine efa narapaiko Herbetina, Tahin Jesosy, dia ao ihany koa i Amboaratsiky vadiny sisa ny andrasana, Tsiry Amboaramiel, Itody Ravonysoa, Mianta Ozenika zany zao androany vohitako teto dia tonga soa ianao maretatra amin'ny farany. Sandra Akonina, Aingodinina Andrena Solo, Olgaran'Orso, Tahin Jesosy daholo nareo mahafinaritra mahita anareo. Fambeazana fitahina moa efa narapaiko teo ihany koa dia tahin'ny tomparitsika tsirairay avy. Eny ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika ny angatahana aminao rehefa misy tenin'Andriamanitra dia mifantohy tsara ianao azavariana fa tenin'Andriamanitra tena herin'ny zao fiarahantsika zao. Eo ihany ny hira sy ny sisa fa tenin'Andriamanitra no tena mitazona izao azahoantsika hery anatin'izao fandaharantsika izao koa dia tahin'Andriamanitra maharitatra amin'ny farany. Andoharantsika hihaino tenin'Andriamanitra mino fa tao anatin'ny mino fa ao anatin'ny ity satria mbola tsy nihino izy tsika kay ao anatin'ity hery ity dia tena haka baiboly ianao haka toerana tsara fa hihaino torotentsika ao amin'ny an'ity iray ity. Andaotsika me voninahitra an'Andriamanitra dao hoe kohaka eo anatren'Andriamanitra tsika eo anoloan'Andriamanitra lehibe. Halleloia. Eo ny ankofantsika amin'ity androany ity anatin'ity iray ity dao mentsika voninahitra le mpiady mahery ny lioan'ny Joda tonga dia hitra amin'ny torontena avy hatrany tsika ao amin'ny an'ity ity fa hameno finaritra daholo tahiny tompontsika rehetrarehetra. Disney choir. Atsiatsirovatsika ny amboazy zany izy zany. Halleluia. Riade mangia fa, oh.
Halleloia, atsiarovana ny ditany amboazy mihitsy zany hira zany a, tsy hainy tsy atsiarony amboazy a rehefa maheno an'izay hira zay. Halleloia, nafinaritra dia nafinaritra ny fiarahana ary nahitana voninahitra Andriamanitra mihitsy tao anatin'izany fotoana fony rahantsika tany amboazy. Ny faniriantsika atao amin'ny gropy izay maresy amin'ity taona ity a, mbola tsy haintsika izay farany resaka passe vaccinal sy ny sisa fa dia mba falitsika raha mba hiaraka hiala sasatra kely amin'ity taona ity a, izahantsika ho tanterahana zany raha misy ny fahasoavana, raha misy ny fahafahana moa zany fa tsy hoe fahasoavana. Dia ny programantsika manaraka filazan-draharaha kely dia amin'ny faraparany ity volana ity na voalohandohan'ny volana mars sika dia hankalaza hanao misy séminaire ao ataontsika mandritra ny herinandro tahaka ny Gilgala ihany zany. Dia miomana sady ianao a hijery lohahevitra anankiray hafa mihitsy tsika. Dia ao aorianarina kely an'izany indray tsika dia efa hiatrika hanomakomana ny fietrehantsika ny Paska izay tena anisan'ny hoe raha eto miaraka aminay eto nareo a dia anisan'ny fety a ankalazaina tena farak'izay tena hoe andrandraintsika indrindra ny Paska sy ny Pentecosta 50 andro aorianan'izany. Ka dia miomakomantsika ho amin'izany rehetrarehetra izany a, mbola amintsika eo manahoana ny mety ho fandehan'ny fotoana amin'izany rehetrarehetra fa omenantsika eto foana ihany moa ny programa fa dia iomakomana amin'izany zavatra izany tsika. Mbola tsy afaka omenay ny daty exacta ny Paska, omenantsika ao aoriana ao ny daty ny Paska. Halleloia. Dia ao amin'ny taom-baovao mantsy no taom-baovao an'ny Jiosy, taom-baovao an'ny Jiosy mitovy amin'ny taom-baovao malagasy a, dia aorianantsika manome antsika, manome anareo hoe amin'izao ny datin'ny Paska. Halleloia, tahiny tompoaritsika tsirairay avy a. Efa vonimbony ny ranabavitsika Sondolay tondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra
ka dia andao aritsika tonga dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia rehefa aveo moa za miverina tany avy eo taka ny mahazatra mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo ka dia rehefa avy eo ary ina ny olana tahiny tomparitsika rehetrarehetra lasa aritsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahereza daholo raha misy mbola tsy voaray moa voarabo moa takandro Blessing, Marie Justine, ry Zina Théoda reo zao mbola tsy narapaiko teo dia miaraba anareo haingony irina koa mbola tsy narapaiko teo dia tonga soa isika rehetrarehetra ndao ary avy hatrany hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika mahereza dia menofinaritra tao tany tompo arana pavisandola anao ny fitenenana ny andro kely isika amin'izay hitanao re tsara nytarehandrana pavisandola elaela izy ny eo mandra-piandratsika ny tenin'Andriamanitra dia ho alefantsika avy hatrany izany Taito pastera dia taito koa tsika rehetrarehetra izay mpanaraka sy mihaino ity vavoka fiambenana ity dia manona fiadanan'i Jesosy Kristy napoka amin'ny tokantrano tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia resiko fa soavana lehibe ho ary havana ny zaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika androany ny tenin'Andriamanitra izay ho zaraiko amintsika androany ry hava malana dia any amin'ny bokin'i Isaia toko fahatelo amby efapolo dia vakiantsika manompo amin'ny andiny fahatelo amby folo faranantsika hatramin'ny andiny telo amby folo Isaia toko fahatelo amby efapolo vakiantsika amin'ny andiny fahatelo amby folo dia raha samy mahita izany tenin'Andriamanitra izany tsika dia raha maka azy amin'ny anaran'i Jesosy eny hatramin'izany andro izany izany ho izy ary tsy misy maharopoka ny eo amin'ny tanako miasa ka izy mono ansakana izany halleloia amen ity tenin'Andriamanitra ity ravana dia efa matetika fohitantsika efa matetika hoe fohentsika ny eny amin'ny Facebook na eny amin'ny zavatra misoratsoratra eny efa matetika fohitantsika ity tenin'Andriamanitra ity ito ry hava malala dia raha ny tenin'Andriamanitra no hijerentsika dia Andriamanitra ry havana dia mbola tsy teraka za ary mbola tsy teko ianao dia efa teo Andriamanitra ary tsy misy olona afaka ny teny tamin'Andriamanitra na dia anjely ninona ny teny hoe aza atao misy lanitra ary aza ataoko misy tokoa ny tany tsisy afaka ny teny azany satria aminazy ny izy ny tompony Andriamanitra ny tompony fahefana rehetrarehetra dia afaka nanao izay tiany natao izy na tetỳ amin'ny tany namorona zasy ianao namorona ny ranomasina ary ny lanitra sy ny zavatra rehetrarehetra dia tsisy na afaka nasakan'Andriamanitra nanao an'izany dia ito Andriamanitra dia miteny hoe hatramin'izany andro izany izany ho izy ary tsy misy maharopoka ny eo amin'ny tanako halleloia amen anao ry hava malala dia tokony hoe misy zavatra hoe hampireharehantsika tena hoe Andriamanitra itsika tena hoe sambatra ary tsy diso safidy itsika raha tonga eto amin'ity fandaharana ity fa mahery Andriamanitra vavantsika ary Andriamanitra izay tsy misy azo mpitahena aminy io Andriamanitra vavantsika satria izy irery ihany no Andriamanitra namorona ny lanitra tsisy afaka nizaniza manam-pahaizana hirana ny olombelona tsy misy afaka manao izay vitan'Andriamanitra halleloia tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ary tsy misy maharopoka ny eo amin'ny tanako halleloia tsy haiko aiza ny hoe toerana misy ianao amin'izao fotoana izao inona tena hoe lehibe ao am-ponao inona tena tomponao tsy fantako tena hoe manompo Andriamanitra ve ianao sa manompo zavatra eo am-pelatananao sa olombelona tena zavatra ngeza eo amin'ny fonao fa tsy haiko ny any amin'ny zavatra hafa fa raha ny amin'ny zavatra hafa dia mety ho diso fanantenana tsy fantatro satria raha jerentsika dia agnatin'indray mpimaso dia afaka potika afaka misy zavatra be dehibe simba amin'ity tany ity fa Andriamanitra ry hava malala dia ao aminazy irery ihany no misy zavatra be dehibe Andriamanitra irery ihany no Andriamanitra tompontsika dia tsy ho simba mandrakizay tsy ho simba ary tsy misy olona izay afaka hoe harobaka eo an-tanan'Andriamanitra ry hava malala dia hotsika tena ho hialoko hitoetra eo ankaikin'Andriamanitra satria tsisy afaka harobaka
eo an-tanan'Andriamanitra. Hoy izy ten'Andriamanitra hoe miasa ka izy moa asakana izany. Halleloja. Andriamanitra tsy niteny hoe rehefa manam-pahaizana dia voasakana, rehefa misy an'izao dia masakana. Tsisy ry havana, tsy problemtsika masakana an'Andriamanitra tsy hiasa. Mety mandalo hoe tsy fantatra hoe zavatra mandalo aminao izao fotoana izao. Tsy haiko, mety hoe mandalo tsy fisiana, tsy haiko hoe mety hoe anatin'ny olana, mety hoe anatin'ny tsy fahasalamana, tsy fantako. Raha Andriamanitra no miasa amin'izio dia vitan'Andriamanitra manome fahasalamana anao. Alleluia. Vitan'Andriamanitra manome vahaolana anao. Vitan'Andriamanitra no mampamisy zavatra tsy misy eo amin'ny fiainanao raha izy no miasa. Vitan'izany satria izy no mahavitan'izany. Izy irery ihany mahavitan'izany. Mety efa miteny hoe dokotera eo aminao, mety hoe efa foaty ianao, zay no teneny. Mety hoe efa miteny izy hoe efa tsy sitrana io aretinanao io. Fa raha amin'Andriamanitra dia ino izy ten'Andriamanitra ka izy moa no asakana. Tsisy asakana ny herin'Andriamanitra. Dia tempaherentsika rehetrarehetra ao androany raha malala dia mety hoe tsy fantatra mandalo fanenjehana feanao noho ny avy amin'Andriamanitra andalovana izany, manana fatokisana, manana finoana fa tsisy afaka asakana anao izany. Tsisy asakana anao ary tsisy afaka handroboka motopotika sy hanala-baraka anao izany. Satria tsy ananan'olombelona nananao. Mahery moatra ny izay rehetrarehetra amin'izao tontolo izao no anananao. Tsy izy izany fa Andriamanitra. Halleluja. Amen. Fa ry hava malala, rehetrarehetra ry hava malala dia tsy problemtsika fa atsika mihitsy no olana. Tsy olana fa atsika. Ahoana moa izany hoe raha jerentsika any amin'ny bokin'i Jeremia misy milaza hoe any amin'ny Jeremia 5:5 vakintsika amin'ny andininy 7:5 milaza hoe ny eloko nareo no mampiala izany ary ny fahotanareo no misakana izany soatsoa ho azonareo. Alleluja. Ito rehefa malala dia teneny hoe tsy hoe problemtsika ny problème ary tsy hoe aretiny tsy iny problème fa ino eloko izy Andriamanitra no mampiala izany ary fahotana no misakana. Andriamanitra ny tena hoe tsy misy masakana fa nefa Andriamanitra dia tena fahendriana. Andriamanitra dia mila tsika manaiky. Andriamanitra tsy manao forcé devoly ny mpanao forcé fa Andriamanitra tena hoe hendry Andriamanitra vavantsika io. Mila tsika tena hoe manaiky tsy resy lahatra amin'Andriamanitra. Zay vao tena hoe atsika mahafantatra. Raha tsika tsy resy lahatra dia tsy dia manaiky loatra fa tsika tsy ahita izany herin'Andriamanitra izany. Fa eto tena Andriamanitra dia miteny hoe heloko tsika no mampiala izany. Mety hoe afahelanao taraina marary tsy fantatro fa Andriamanitra no tena hoe ilainao ry havana. Andriamanitra tena hoe tokony tadiavinao satria izy irery ihany no afaka manasitrana anao. Izy irery ihany no tena afaka tsy takatra sakanana ny herina. Satria raha ny dokotera dia mbola manana fahefana, mbola manana mbola Andriamanitra zay ny hoe mibeko hoe mbola Andriamanitra mahery lavitra moatra an'izy ireo. Fa eto rehefa malady eritrereto hoe ino izany sakan-tsakana tena hoe mbola tsy mety mahatonga zavatra eo amin'ny fiainantsika, mbola korontana satria mbola misy zavatra ao mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Totsika rehefa malala dia tsy fantoko amin'ny olona fa ifantoko amin'Andriamanitra. Eritrereto hoe sakan-tsakana ninino tsy fantako. Eritrereto fa tsika mahafantatra izany hoe zavatra izay sitrapon'Andriamanitra amintsika dia beba zay ihany no manakana soa tsy ho tonga amintsika, zay ihany no mahatonga ny vahaolana, zay ihany no mahatonga ny zavatra izay angatantsika mety hoe tsy mety tonga amintsika satria atsika mbola miaina amin'ny zavatra sakana, mbola miaina anatin'ny hevitra izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Tena Andriamanitra milaza hoe fahotana no sakana ny soatsoa azonareo. Ny soa rehetrarehetra tsy aiza no tadiavana solution fa ao amin'Andriamanitra. Ao no misy zavatra rehetrarehetra, ao no misy solution, ao no misy vahaolana, ao no misy zavatra izay tadiavinao ry havana. Dia eo tsika ry havana dia tena hoe eritreretantsika hoe ino zavatra izany hoe aza mieritreritra hoe be dia be ny fahavaloko na hoe be dia be ny problème. Tsy izay ny olantsika fa atsika mihitsy mila tsika manaiky Andriamanitra. Ekeo fa mahery izy, ekeo fa masina izy, ataova izay ilaina. Araho izay tenenina aminao fa ho hitanao izany Andriamanitra mahery izany ary ny heriny dia tsy takatra sakana. Dia hoy izy amarana antsika azy any amin'ny bokin'ny Numéri manao hoe numéro 23:19, numéro 7:20 manao hoe Andriamanitra tsy olombelona ka handenga na zanak'olombelona ka haneny moa efa nilaza fa izy ka tsy hafainy na efa niteny va izy ka tsy hatoviny. Alleluja. Amen. Ry havana, Andriamanitra dia tsy mitovy amin'iza n'iza.
Andriamanitra tsy mandenga ary Andriamanitra tsy manala-baraka atsika. Ndao tsika ry hava-malala dia tena hoe ato ary hino Andriamanitra io. Aza fantoka manomboka androany ry hava-malala dia aza ny problème fantohana, aza ny ola ninonino savoritika, ninonino safotany rivotra amin'ity zao tontolo izao ity, aza ny fantohana. Fa fantohana amin'Andriamanitra raha tsara fifandraisana anao amin'Andriamanitra, raha tsara fifandraisana anao amin'Andriamanitra, milamina anao sin'Andriamanitra, matokisa ry havana fa ilamina koa io olana anao, ilamina koa io hoe zavatra zay hoe mampahory anao isan'andro satria Andriamanitra rery ihany tsy azon'iza sakana aminazy ny zavatra afahana mamaha io, aminazy ny lakile ny fiainantsika. Fa raha any amin'izao tontolo izao dia voly ry hava-malala dia fetsy ary mampiasa olona be dia be izao fotoana izao. Fa any ry hava-malala dia vetivety dia mety hoe diso fanantenana tahaka ny hoe siligaomina. Tsika mahafantatra hoe izany siligaomina izany manao ahoana dia matsiro be rehefa amin'ny voalohany dia fiafarany tena ratsy sady ariana fiafarana. Tahaka izany ny amin'ity izao tontolo izao ity. Mamy kelikely fa nefa dia tsy maharitra. Fa amin'Andriamanitra dia mety kelikely ny andohantsika fa lehibe ny fiafarantsika. Any an-danitra ny tanjon'Andriamanitra amintsika. Fiainana mandrakizay efa omen'Andriamanitra ho antsika dia mino ary havana dia mety misy ny azo na dia kely aza azona andresina amin'izany. Fa mahery izy anao fa anao ry hava-malala dia tsy voasoritra hoe ho resy izany fa ho mpandresy isika satria manan'Andriamanitra mahery. Manan'Andriamanitra izay tsy misy mitovy aminy. Mahery izy ry havana. Ninonina tsy fantako hoe zavatra lalovanao amin'izao fotoana izao. Avelao Andriamanitra iazy. Fa raha izy no avelanao tsy misy mahazaka, tsy misy maroboka ny eo am-pelatanan'Andriamanitra. Miezahanao ho eo ankaikin'Andriamanitra, miezahanao tena hoe hiavana eo anatrehan'Andriamanitra fa mahery Andriamanitra vavantsika. Tsy misy maroboka na zakana soasoa azonao fa aravan'ny sakana raha mbola misakana zay ho anao sy an'Andriamanitra. Sady andro farany ine izao tsy tokony atsika ho variana fa mitody amin'Andriamanitra ry hava-malala. Dia izany ny ten'Andriamanitra izay nizareko amintsika androany dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fiadanana koa ho antsika rehetrarehetra. Dia misaotra na rehetra izay naharitra ny heno Jesosy hamaly fidintsika dia fiadanana ho antsika rehetrarehetra. Alleluia, amen. Alleluia. Misosasosa mihitsy izany raha nabavy $100. Alleluia. Tena misosasosa mahafinaritra mihitsy izany tenin'Andriamanitra nentinao izany. Tena mankafy, tena mankafy ary havana malala, tena tsy mba hitanareo tsara be kosa ve ilay toriteny. Mahafinaritra be anaovany azy. Misaotra betsaka raha nabavy $100. Misaotra fa tena ampiasain'ny tompo ianao ary mahery hatrany hatrany, mirosoa hatrany hatrany fa tena ahitenan'Andriamanitra ianao. Mankasitraka ary dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana maly fitianao amin'izany asan'Andriamanitra angeza be vitanao izany. Mba fantatra hoe firy ny olona mahery amin'izany teny entinao izany androany. Dia Jesosy hamaly fitianao dia ho tsapain'ny tananao ny vokatry ny asan'Andriamanitra ary mahery hatrany hatrany izany anabavina izany dia ho tain'Andriamanitra hatrany ianao dia ho asandratr'Andriamanitra amin'ny ambony indrindra dia ho tendreny ho solo vavany mandrakizay mahereza raha nabavy $100. Tsara ilay toriteny Isaia 7:7 andininy 7:7 izay mivaky toy izao minaran'i Jesosy manao hoe eny hatramin'izany andro izany misy ray kely eo dia izao ilay izy hoe hatrizay nisin'ny andro, izany hoe hatramin'izay ka hatramin'izay dia hono izy Andriamanitra za ihany noho izy, tsy misy afa-tsy za fa za ihany. Hatramin'izay ka ho mandrakizay dia Andriamanitra ihany ny Andriamanitra, Jehova ihany ny Jehova. Feno fahefana angeravana izany teny izany ary tena mahatonga antsika tena hanana hery hoe miaraka amin'Andriamanitra tsy miova tsika. Andriamanitra omaly manio mandrakizay Andriamanitra foana, tsy voahongana tsy ho Andriamanitra izany, tsy voahozongozona mandrakizay. Tsisy atorantsika mihitsy manompo an'io Andriamanitra velona io satria
tsy ho afa-baraka mandrakizay tsika lasa tsy Andriamanitra tsy ny Andriamanitra omaly Jehova dia androany tsy Jehova mandrakizay io foana ny Jehova io foana ny Jehova Andriamanitra tsy to hatramin'izany andro zany izy dia zany ho izy ary tsy misy marombaka amin'ny tanako halleloia miasa ka izy moa mahasaka anay izany na izy milaza ho izy dia tsisy izy reny fa Jehova Andriamanitra ihany no izy ho le tenin'Andriamanitra hoe tsy misy marombaka amin'ny tanako tsy misy marombaka any amin'ny tanako ahoana moa zany marombaka any an-tanana indray andro ahako mbola tany Madagasikara tamin'izany dia efa very telefona mitondra tobila sady mitelefona ohatry manaraka embouteillage dia nisotomy mpanendaka ny telefona fa nenjehako fa tsy tratrako voarombaka ny teny an-tanako misy zavatra zany an-tanao dia voarombaka fa efa nahazo lesona mpandray andro amin'izay teo akaikikaiky ny toeran'io ihany andro fety zako tsy mailo dia midina ny fitaratra midina atsasany za mbola amin'ny telefona anky za tena amin'ny telefona foana taloha za manana telefona anankitelo taloha miaraka amiko zao efa mba nena anankiroa fa za dia olona miserasera amin'ny telefona foana fa nisy ny sitona fa mba tsy voasitona fa mifampisontomana teo halleloia dia mba tsy azony mba tsisy narombaka ny aloha ny teo an-tanako tamin'iny fa tamin'ny voalohany voarombaka ny teo an-tanako zao rehefa namalala ny zavatra rehetra eo an-tanan'Andriamanitra dia tsisy maharombaka ary raha ohatra ka tianao ny zavatrao tsisy harombaka dia ataovy eo an-tanan'Andriamanitra raha tianao tsisy harombaka ny fiainanao ataovy eo an-tanan'Andriamanitra raha tianao hitokantranonao io tsisy harombaka ataovy eo an-tanan'Andriamanitra ataovy ampiakaro eo an-tanan'Andriamanitra tianao io fahasalamanao io tsisy harombaka dia ataovy eo an-tanan'Andriamanitra tianao io fiainanao io tsisy harombaka dia ataovy eo an-tanan'Andriamanitra fa zay eo an-tanan'Andriamanitra tsisy marombaka hery anankiroa miasa eto amin'ity zao tontolo zao ty dia ny herin'Andriamanitra sy ny herin'ny maizina ny eto amin'ity tany iainantsika ity dia misy hery tena ambony be eto mahery tsy Andriamanitra io mbola tsy Andriamanitra aloha resahako fa ny devoly iarahantsika manaiky fa fa manana ny heriny ny devoly fa tsy fanomezam-boninahitra anazy akory ary tsy misy nizaniza eo ambonin'ny devoly zany raha mbola eto amin'ity tany ity raha tsy manana ny herin'Andriamanitra na boky nozatra sahala amin'izy ianao na manam-pahaizana sahala amin'izy ianao na manan-karena sahala amin'izy ianao dia tena raha tsy manana an'Andriamanitra dia malaelo aho milaza aminao fa ho ataon'ny devoly kilalao ary tsy maharesy devoly ny devoly dia heriny amin'ny rivotra ary tsy misy olona afaka miady amin'ny hery tsy hita maso zany na inona heriny na inona fahaizana na inona zavatra ataony tsy misy raha misy olona zany tsy manana an'Andriamanitra dia miala tsiny amin'ny teny aminao fa tsy maharesy devoly zany ary rombahany devoly ataony eo am-pelantanany ny fiainan'ny olona misy ten'Andriamanitra momba n'io maharombaka io ny zavatra eo am-pelantanan'Andriamanitra no tena hoe tsy misy maharombaka amin'ny tanako
fa ajentsika isa fa 7 de fantatsika fa mandrombaka koa ny devoly isa fa 7 andininy fa isa fa 7 andininy 7 ho ny tena andriamanitra azo alainy amin'ny mahery va ny sambotra nao afaka va ny baby marina izy moa le mahery tenen'io araky le tenako taminao le mahery tenen'io a de le hery a miasa eto amin'ity zao tontolo zao ty de tsy zany fa losifera miezaka ny devoly mambabo sy mitazona sy mandrombaka ny olona am'izao fotoana zao ary teteny aminao fa ny devoly rehefa mahazo olona anankiray jesosy any sisa manapaka an'iny raha ny zanako no manapaka de ho afaka tokoa fa mifeo olona maro ny devoly tena arombahany mihitsy rombahany eto tany anazy a any amin'ny fiainatsita anazy de ny devoly ny voalaza amin'ny hoe azo alainy amin'ny mahery va ny sambotra zany hoe matombo teny an'izany a de sarotra ny angalana an'le izy satria efa eny amin'ny mahery sambotra zany zany ny olona babo ny olona voasambotra na zavatra na olona araky le tenako taminao teo hoe na Andriamanitra rehefa eo tanan'Andriamanitra ny fiainatsika eo tanan'Andriamanitra ny amintsika eo tanan'Andriamanitra ny fiainatsika eo tanan'Andriamanitra ny asantsika eo tanan'Andriamanitra ny de tsisy marombaka famelohan'izay a ny devoly koa mandrombaka ary olo tena Andriamanitra azo alaina any amin'ny mahery va ny sambotra efa haitsika moa le hoe natanatsaka misy sakana izay taloha saka mahafatifaty kely zay boba ny anarany fa i boba mahafatifaty kely ny saka vazaha zay fa tena maditra manana saka roa zay ndray posy de ndray boba tamin'izaho mbola kely le posy a tena endrika fa le boba sady tsara tarehy kely no mangalapina tena mahamenatra olo fa vao mipetraka ny zavatra tsy misarona ny vilany sy ny sisa de efa mahazo boba ary io boba io ravana de ohatrany misy hoe natanatsaka fa rehefa mahazo zavatra izy afantarana hoe mahazo zavatra izy a mbola tsy bedesina koa de efa merongena to de vonina tsy amme fa misy fotoana hena voaviny etsenany hena eo ambavany fa de didina amin'ny antso a io any de mena azy zay anazy fa tsy ambony no an'ny olombelona hena tanatsaka tsy avena kapohana natahoinina tsy avenany hena tanatsaka ozy tsy misy karazana alika ohatry zay koa tena alika mampididoza be mihitsiny a rottweiler moa izay sa inona moa le misy alika anankiray tsy zay fa inona moa misy alika botry kely zay izy tsy haiko za tsy de mahay an'le anaran'le alika be deabe zay mba misy mahay an'izay karazana alika zay tsika izy alika tsy nisy hatramin'izay a fa alika namboarina zany ohatrany hoe ny croisena de io alika io a inona moa anaran'le izy fa misy namako manana amin'le izy tsy bulldog pitbull sotra niasa pitbull ny tiako teny io pitbull mi le pitbull reny tena zambamipy an'ireny fa hita tamiko mihitsy niny azy tahiny Jesosy de pitbull io a rehefa azo ny vavany ianao de sarotra tena tsy mamahy mihitsy izy tsy milase mihitsy izy ka io devoly io mbola mihoatra lavitra noho izany rehefa azo ny olona anankiray zay zao tamin'ny volana lasa iny ianareo tao tamin'ny groupe niarana nanao délivrance taminay fa io olona io a olona efa feheziny devoly efa taonany maro fa ataony délivrance fa tena miteny misy devoly efa nay io zay tsy andeha efa nay io alainao io androany tsy haiko maty zay olona zay alainao io izy androany nataony délivrance ny alina tontolo so fa manana andrety ekipa atsika mahery fo tamin'ny groupe zay maharesirety miaraka aminay mivady fa
ary raha ohatry ny taloha efa rerareraka ihany raha hiaro tolo tsy atolo-pariny andro fa tsy maintsy anaovana vavaka ina moa mialatsy aminareo fa za zatra n'le magnodidorina zay mialatsy ny sao de mahelinkelinareo fa tena manina moa tikanenina moa ny ten'andriamanitra azo alenany amin'ny mahery va ny sambotra ena tanatsaka ny devoly mahazo olona anankiray fa na ho afaka va mibaby malina fa romotra ny devoly ary misy karazany roa ny fiainan'ny olona misy olona misy fanaratsy misy fahazarany ratsy fa misy olona tena hoe tena possédé tanteraka tena hoe feheziny devoly tena hoe tena efa tena mahita devoly vatana mihitsy olona io tena efa tena hoe tena efa feheziny mihitsy rehefa tonga amin'io dingana io de mila matanjatanjaka ny délivrance matanjatanjaka ny délivrance fa tsy vitan'ny tranga lela ho ny fomba fiteny malagasy fa zao ny zava-mahafinaritra andriamanitra tany tendry tsisy marombaka ny atanako eto ny devoly matsy mitsapatsapa an'andriamanitra de anao misy fotoana raha kivikivy anao raha olona malemilemisaina mpanao délivrance indraindray tena amidy ny devoly zay izy tsy ary izy efa reraka fa endriky ivelana izy tena ianao mahafantatra amin'ny mampanao délivrance anao sy olona efa devoly efa resy efa mody manao cinéma izy ohatr'izay le izy fa ny ten'andriamanitra de mitendry ny devoly koa misambotra fa ny zava-mahafinaritra de zao andriamanitra mbola ao ambony foana nen'andriamanitra zay mpelatàn'andriamanitra tsy azo ny devoly rombahana fa zay ao tanany devoly ho ny ten'andriamanitra azo alena amin'ny mahery va ny sambotra na ho afaka va ny mibaby marina 580 nefa zao ny lazainy Jehovah na de ny sambotry ny mahery aza de alaina ihany ary ho afaka ny baby mpandrobaka satria maninona fa za hiady am'izay miady aminao azo any amonjy ny zanakao alleloia etiny tenanina amitsika zany hoe ny andriamanitsika io tsy mampatahotra ny miaraka amin'io ambony foana andriamanitra mahery foana andriamanitra misy zavatra iramanao samy mandrombaka fa ny an'andriamanitra tsisy marombaka fa andriamanitra afaka mandrombaka ny eo an-tanany zany mahatonga atsika eto fa raha tsy azon'andriamanitra ataony nandrombaka atsika tena tanany devoly dinona moa ny fiainatsika revana tsisy tetotsika na de ray azy ary ny zava-mahafinaritra rehefa tonga eo an-tanan'andriamanitra indray tsika de mitoetra eo an-tanan'andriamanitra tsika aza mihetsiketsika eo ianao fa raha tsy mihetsiketsika eo ianao de tsisy maharombaka anao alleloia hoy ny ten'andriamanitra hoe hatramin'izany andro zany de zany ho izy ary tsy misy maharombaka ny ao an-tanako rehefa eo an-tanan'andriamanitra ny fiainatsika rehefa eo an-tanan'andriamanitra ny fiainatsika tsisy atahorana ny aminao rehefa eo an-tanan'andriamanitra ny fiainatsika de tsy misy mampatahotra atsika fa tsara arotsika eo an-tanan'andriamanitra ry avako malala ary zany hoe eo an-tanan'andriamanitra zany no toerana tsara indrindra am'izao fotoana iainantsika zao nanamboatra ny devoly anisan'ny manana fanontaniana tena mahavalena mihitsy anabavy zanary ambony valera fa mahafinaritra nefa satria afahantsika mamary ihany koa de mba fantatry indrindra izy tokoa nanamboatra ny devoly andriamanitra nanamboatra ny devoly afantatritsika ve hoe izy moa ny devoly nge anjely tamin'ny voalohany anjely masina anjelin'andriamanitra tsy maninona ka tsy hoe désolé anao fa tsy maninona akory fa apetrao ny fanontaniana fa valitsika
Andriamanitra teo niaraka tamin'i Jesosy dia niaraka tamin'ny fanahy masina efa teo. Dia avy eo namboariny ny anjely, nohariny ny anjely hakatoa azy, hanoa azy. Fa avy fotsiny ny ray apahatelo-ny anjely, zany hoe Losifera, izay teo amin'ny hakavanan'Andriamanitra teo, no mahita an'Andriamanitra dia te haka ny voninahitr'Andriamanitra, te haka ny toeran'Andriamanitra, dia nika hanongana an'Andriamanitra. Dia nivadika amin'izay Losifera dia nanao porte nanao propagandy tao an-danitra tao. Itsika hivadika amin'Andriamanitra fa io ve no Andriamanitra fa raha zany no mitondra anareo dia ny ray apahatelo nanaraka azy. Fa ny roa apahatelo mbola ao an-danitra ao. Roa apahatelo no momba anao io raha nampavy-janahary ambony valera. Fa ireo ray apahatelo niaraka tamin'ny Losifera kosa natotona teto tany dia nivadika tevoly amin'izay no anarany anjely mainty ve zany. Eny azontsika atao hoe anjely mainty izy, azontsika hoe atao hoe anjely ratsy, mety foana zany. Anjely mivadika. Zay dia aza manisy fanontaniana indray aloha satria manjary very ahako mivariana marina dia tsy tadidiko ny zavatra teneniko teo. Fa tsisy olana akory rehefa indray vao manontany. Taiza moa tsika teo? Hatramin'izany andro zany dia zany izy ary tsy misy mparombaka amin'ny tanana. Raha tiantsika zany, raha tiantsika zany hitoetra tsara, tsy ho voakitikitika, tsy ho voarombaka. Satria voarombaka zany ohatran'ilay telefoninako teo eny an-tanana fa ongotana. Fa raha tianao tsy ho voaongotra dia mitoera tsara miaraka amin'Andriamanitra. Resaka momba an'izay mantsy tsika. Mitoeran'Andriamanitra hoe ary tsy misy marombaka amin'ny tanako miasa ka iza moa mahasakana an'izany. Tena marina zany. Tena marina zany. Tsisy hanaovana azafady aho zany fa anontany ihany rehefa misy tiana mbola anontaniana raha napavy zanahary ambony valera. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe miasa, Andriamanitra aloha tena miasa Andriamanitra tena miasa. Ary nanomboka tamin'ny famoronana ka hatramin'izao Andriamanitra dia miasa. Fa ny zavatra mahafinaritra, misy fotoantsika misy asa ataontsika, misy projet, misy zavatra ataontsika dia misy sakatsakana. Mety nisy fotoana zao nareo nika hanao trano dia tsy vita ilay trano mandraiky ity ny androany. Misy olona fantatra hoe nanao trano dia inona hozy ianao ry havana? Karangarana mpanandro raha teo moa hanao trano dia nanaovana fety hiady fototra, fisotro toaka sy ny sisa tamin'izany, voady ny fototra dia naseho tamin'ny olona invité ny plan an-trano. Zao zao nanaovako azy, eto izy rehefa vita hitanao eto zao chambre ny zanako eto ohatr'izao ty ohatr'izao dia gaga ny olona trano be no atao eto. Fotoana fitaoriana nanaovana an'ilay inona sy le fototry ny trano voaroaka tamin'ny asany. Nahaprimy ohatran'ny tsy teo ilay sarina ilay plan ilay trano. Ny fototra izay efa vita teo efa mba niakatra kely tsy haiko 3 metatra. Amin'izao tsika mandraky ity ny androany efa tsy haiko 20 taona zany zavatra taraiko anao zany. Na ilay fototra ary tsy hita intsony, ilay brika efa niala tsikelikely teo, tsisy indrindra intsony teo. Inona nahatonga an'izany? Misy sakana. Inona avy ny projet anao tsy efa nisy ny sakana? Manana faniriantsika tanterahana fa eny an-dalana eny voasakana. Zao ry havana, Andriamanitra dia manatanteraka ny devoly dia misakana izay an'Andriamanitra. Te hisakana.
ary raha itsika manao zavatra amin'ny herin'ny tenatsika de tadidrio fa voasakana foana tsika eo foana ny devoly tsy faly mahitanao mavita zavatra zany ny devoly tsy faly mahitanao mavita trano zany ny devoly tsy faly mahitanao manana tomobila zany ny devoly tsy faly mahitanao miainga manao zavatra zany ny devoly tsy faly mahitanao me lehibe zany ny devoly tsy faly mahitanao manomboka zavatra ka vitanao hatramin'ny farany zany be deabe maretsika angamba mahita be deabe ny olona ohatra hoe manam-bola be ohatra mpanao politika de nandeha miantso mpanandro sy misy mitaiza reny de miroborobo be mihitsiny mamboatra trano mamboatra manangana trano be rehefa amin'ny akaiky ny fitondrana de avy misy korotana ara-politika de tsy vita eo le trano na vita fa doran'ny olona sy ny sisa hitanareo misy sakana foana ny fiainana eto amin'ity tany ty misy sakana foana ny tena marina raha anao projet ony de tsy tsara tenena manjary henony devoly ka na tsy miteny ary antsika te henony devoly ko ny devoly ary nena mahita ny anatin'ny saitsika devoly nge mahafantatra ny programme atsika tsy voatery mihena izy fa efa fantany zany hereny amin'ny rivotra mantsy ny devoly fa tena teneny mihitsy ny projet anao ataovy amin'ny anaran'i Jesosy alleloia ary izao no ataotsika rehefa ao anindrina kely ao hijery fotoantsika ianareo rehetrarehetra zay nanana projet taloha nefa ianareo efa miorina mijery an'izao fandarana zao de tena ho asitsika tsodrano manokana mihitsy ho an'ny projet andreo ialan'ny sakatsaka fa eny hoe aloha ty fampianarana androany ty alleloia fa ny devoly de eo foana manakana ninona zavatra ao ataonao de manakana fa mbola eto indray de zao mbola zao indray zavatra mitranga onjay Andriamanitra miasa Andriamanitra miasa foana ny devoly koa miasa foana fa ozy Andriamanitra miasa ka iza moa ny ahasakana an'izany iza moa ny mahasakana an'izany mahafinaritra ao Andriamanitra sady tsisy marombaka ny eny an-tanany rehefa miasa koa izy miasa ny tanany tsy misy mahasakana zay rehetra tian'Andriamanitra atao tsisy voasakana aizina nanomba ny tany maizina be teto tany taloha fa ny zava-mahafinaritra de zao nahazo aina mihitsy ny devoly tao anaty maizina tao fa izy Andriamanitra misy mazava fa tsy afaka nanakana ny devoly saza sina mazavaka ny devoly ka ty fahazavana anao maizina ihany atao inona tsy azo sakanana ny ten'Andriamanitra hoe miasa iza moa ny asakana tsy mbola nisy zavatra nasen'Andriamanitra ny tenenin'Andriamanitra zavatra tian'Andriamanitra tao ka voasakany devoly zany tsy mbola nisy zany ary zay mahatonga ana mitena rehefa nao zavatra anao ampiarao amin'Andriamanitra ny zavatra ataonao fa tsy voasakany zany intsony taloha ianao mety nanao trano taloha ianao mety nanokatra orinasa tsy nety hatram'izay normal be zany tsy mahagaga satria maninona nataonao tamin'ny herin'ny tenanao de iza ny andry anao teo devoly isakana an'le izy de ny tranonao zao de le rindrina kely 2 metatra de ianao ary mianatra ny olona tsy vitanao kory le izy mikatso nisy blokazy iza no mitondra ny blokazy io ny devoly fa ampiarao amin'Andriamanitra am'izay nge manomboka zao hoe Andriamanitra mifona taminao fa naka an'ireny mpanandro reny tsy laikitsony reny ankehitriny fa de hiantso an'ny rado rakodysalama mba hitsodranao an'ity trano vao atomboko ty halleloia azonao atao zany mba hoe tsika mbavaka reny trano tsy mety vita zavatra tsy mety lafo projet tsy mety anambady anao isaky ny anambady anao manana olo-tiana efa manomboka miresaresaka mariazy de asa zay mahazo de niady ho azy tsy hita hoe ahoana de lasa raha am'izay ao ambadiky reny tsy raha am'izay fa misy mpanakana fa ndonge tsofintsika rano hoe ndonge tsika eo an-tanan'Andriamanitra hoe tonga de tsisy maharombaka ntsony eo alleloia fa iza moa ny asakana rehefa Andriamanitra ny asa
tsisy masaka na de ny tanany devoly aza mampisambotra tsisy masaka ny votsitra ho azy nosikanao kilalao kely za zao miteny anao tsy mbola nisy tao amin'ny baiboly fikasan'Andriamanitra ka voasaka ny devoly zany de zozotsika manasa anareo azy ao inona avy ny zavatra tonga anatin'ny sainao a zavatra nataon'Andriamanitra misy sakana teo fa vitan'Andriamanitra ihany satria izy Andriamanitra izy miasa izy moa ny asakana mame ohatra ray ianao ohatra na ohatra roa na telo ipitany zanak'Israely hiala avy tao Egypta misy ranomasina teo iny le sakana na sakana an'Andriamanitra tsy hatateraka ny fikasany be ny ranomasina tsy nisokatra nosokafan'ny ranomasina andeha androsiny zanak'Israely tamintsika nanao an'le seminairany Gilgal nisy rindriny be ngeza be tena mbola ngeza no muret de Chine ao eny ambonin'ny rindrina misy trano mipetraka de anisan'izany ny tranon'ny Rahabatsanga zany hoe etretinao hoe ambony rindrina zany misy trano miorina hainao ny angetan'izany rindra zany fa nasakana an'Andriamanitra ve tsy nasakana nirodana halleloja ianao ndray zao ny teny inona ny zavatra tadidinao amin'ny baiboly hoe zavatra tian'Andriamanitra tongavana nisy sakana fa tsy voasakana zay mba tonga ao an-tsainao soraty eo isoram-panambadiana de nisy adiady kely taminay le taratasy rehetra hoentineny amerina ary le vatao tetezanandre ray ny dafy andavamambo tetezandray ny dafy moa le aty amin'ny tetezandray ny dafy ve le aty akaiky ny tetezany bekiraro le tetezana kely anankiray le be mpanendaka iny le ty ngamba le tetezandray ny dafy raha tsy diso aho to tsisy nanoratra nareo e kilalao atsika kely nge inona zavatra tadidino ohatra i Josefa zao a nanofy de misy tanjona tokony hatongavany fa nisakana ny ralahany nalefa tany anaty lavadrano namidy ay le makany anosipatra na ay hitako am'izay fa tsy voasakana nanakana ny Josefa tsy tonga lasa prime ministre ve lasa amboniny ralahany ny ekofany ralahany tsy voasakana ninona fanakanana nataon'ny ralahany sy ny tranga nisy rehetrarehetra nafonjana inona tsy nasakana rehefa Andriamanitra ny anandratra ny Josefa tsy voasakana inona tsisy mahitinareo hoe mitenena ohatra inona mba tonga ao an-tsainareo a hoe izy zavatra ny tranga fa tsy voasakana ohatra hoe i Jesosy zao a maty Jesosy fa inona ny zavatra ny tranga nidina ny fasana nasiana tombo-kase nasiana natao ino moa zany niselena ny fasana fa rehefa Andriamanitra ny asa tsangana Jesosy tsisy nasakana anisan'izao izy zao tojo nahita saika mivogorana namana ny jiosy rehetrarehetra fa tsisy nasakana an'izany halleloja ny asa Andriamanitra monjy ny jiosy tsy voasakany namany zany Goliata sika monina ny Davida hitanareo fa mahita be dia be nareo Petera saika nakana an' Jesosy zany sady misy fijona vafombelona avy aminareo izy zay mianaka tavoaka tamin'ny incendie nefa varavaranay efa misy afo miredareda be fa tsy voasakana Andriamanitra tsy hamonjy any Naela mianaka zany tena tahiny tomponareo zany saika ho vonoany Saoly Davida fa Davida Andriamanitra nanana programa ampanjakany Davida tsy voasakany zany halleloja teneniny zanany ambony valera mitovy am'le nyteneniny Gisèle io saika hosakanany Petera de tsy tonga aminao zany navoaka amin'ny Petera ny sabatra
fa tsy nanakana ny programan'Andriamanitra zany ozy Jesosy zany voaka ianao ry Satana. Alleloia. Tanareo fa mahita be dia be nareo. Mahafinaritra be mahita anareo manoratra. Balama ilay kanozona ny zanak'Israely, tsodrany indray no nivoaka misaotra ny Jonatana. Alleloia. Tsisy nasakana an'Andriamanitra. Saika rava Ninive. Alleloia. Tsisy nanaka an'Andriamanitra tsy hamonjy any mponiny Ninive. Ny Elisa voatidy amin'ny miaramila. Tsisy afaka nanakana an'Andriamanitra na miaramila firy. Tsisy nanakana an'Andriamanitra tsy ampidina ny miaramila. Miaramila ny lanitra ny didina an'ireo indray. Mahafinaritra. Misaotra nareo amin'ny fandraisana anjara. Ary marina daholo zany zavatra teneninareo. Zao nefa ry havana ny zavatra tokony tandremantsika. Tena marina mihitsy ny aloha fa tsisy masakana saika ny vonoan'ny Egyptianina Mosesy fa programan'Andriamanitra efa ny aniraka Mosesy hamoaka ny olona aty aoriana dia tsisy nanaka an'Andriamanitra tamin'izany. Zanak'i Abraham nampanjiriny anankiray mba tsy ho faty. Fa tsy nasakana ny zanak'Israely tsy ho zany. Izy daholo zany. Misaotra anareo, mahafinaritra be mahita anareo mandray anjara. Zao nefa ry havana malala, tsisy anakana an'Andriamanitra. Tsy voasakana tokoa isaoly tsy hiova. Alleluia. Eli. Tsy voasakana Andriamanitra hitahany Eli tondra azy nakany alavitra tany tsy tratra ny Jezebely ary tsy maty. Mahafinaritra. Joba 7. Mahafinaritra be nareo mandray anjara. Joba 7 1:20. Tsisy masakana tokoa Andriamanitra ary namafisiny Job zany nanao hoe indro mandalo ahy izy nefa tsy hitako ary mielina izy nefa tsy fantatro. Indro mipoaka izy ny masakana azy ary izy nanao aminy hoe ino no te ataonao. Andriamanitra tsy mampitony ny fahatezerany, ny mpanampy an-Rahaba ara dia mitanondrika eo ambaniny. Tsisy masakana ao. Jesosy sy Arona, Herôda. Tsisy. Ny vonoany Herôda daholo ny roa taona midina, ny zaza roa taona midina. Fa tsy nasakan'Andriamanitra tsy hitondra ny Josefa ho any Egypta. Iarovana azy. Fa mbola mila manao batisa ny olona. Mbola mila atao batisa Jesosy. Mbola mila manasitrana manao ny asany fidin'ireo amin'ny 12 lahy sy ny 70 lahy. Manofana an'ireo mamparitaka ny kristianisma. Alleluia. Daniel. Alleluia. Mahafinaritra mahita be dia be nareo. Zao ry havana ny zavatra isotomana ny saintsika nefa androany. Raha ohatra zay ny zavatra mitranga hoe tsy misy masakana an'Andriamanitra. Fa misy zavatra tsy ampozina nefa mahasakana an'Andriamanitra. Zany hoe tsika zany miteny rehefa hitahanao Andriamanitra tsisy masakana. Ninona nataon'ny mpanompo sampy na efa nampisavian'olona impiry ianao. Zay rehefa namalaza tsy mivady reto resy lahatra zay efa nisy namosavy be dia be. Zay taloha tenenay nareo misy ao an-tranonay taloha raha kely indrindra misy olona karazany 2 raha kely indrindra isan'andro miditra. Misy fotoana misy karazany 10. Misy fotoana tena ohatry ny tsena kely ao an-tokantranonay feno olona. Ary fantatritsika tsara fa tsika malagasy dia manana an'izay toetra ratsy zay. Tia mifanisy ratsy, mifamosavy. Fa zay misy fotoana mifanakalo tômôbila aman'olona. Dia rehefa diovina io tômôbila io, misy ody ao anatiny, misy an'ilay ody kely mifono. Zany inona zany?
amin'ny savian'olona hoe reto koa tena miseho anazy ho iza fa de amin'ny saviana. Fa ten'Andriamanitra de milaza amitsika mbola anisany koa zany, mbola anisany koa zany hoe na de isotro zava-mahafaty aza any vao miasa le na isotro zava-mahafaty ary fa tsy amin'ny resaka vaksiny a. Isika reto zany a raha eo am-pelatanan'Andriamanitra na misy manome pozina ary tsika tsy maninona, tsika na misy mamosavy tsika tsy maty tsy seriny amitsika reny. Fa izao misy zavatra zay tsy apozintsika tsika enjana raha efa misavoka ary raha hatramin'ny zavatra tsy izy tia zay zao mahita misy fotoana misy olona nentina mivavaka mahafantatrao voto be mihitsy ny tongotry olona io, voto be mihitsy ny tongony de efa ozy ny dokotera mila tapahany io tongotry io tsisy tongotra intsony fa miakatra le fery sy le mikraoba de mety ho faty olona io. Mahafantatro iny nahatonga an'izany olona zany lasa ohatrany efa ohatry zany ny angedany tongony ngeza be. Fantatrao mahatonga ny tongony ohatrany inona mosavy taiza ny azony mosavy io nanao baolina de rehefa nanao baolina de nahafaty baolina, nahafaty baolina manao contre le baolina tsy mba hoe baolina hoe canne na hoe euro na mondial fa baolina pokotany kely alady arivo reny tsisy loka tsisy ninona fa ny misy ray aman-dreny am'ireo le ekipa resy reo mpanao fanafody de izy le nandaka an'le baolina iny le baolina efa nasiana zavatra de nandaka baolina nahafaty baolina de nisy nankididy kely tao amin'ny tongony tao voto kely ohatrany bouton kely zany de nihitany seky nahafaty azy. Baolina pokotany zany de hitan'ny malagasy efa misavia mampalahelo mifamosavy. Fa za de teny aminao de anao za mieritreritra ty andafy ka tsisy mamosavy misy mamosavy aty andafy mbola vita amin'ny malagasy indray ary mamosavy malagasy oatra anazy alainy any amin'ny afrikanina mihitsy ny ody misy zany aty na sao de anao mieritreritra tsisy aty misy piraitapo mifamosavy, misy mpiavana akaiky mifamosavy. Anjara tiako teninanao de zao isika reto dia mandrendrirananjy tsy lavitra atsika ny loza tsy lavitra atsika ny loza isan-karazany fa ny zavatra mahafinaritra rehefa tsisy masakana an'Andriamanitra tsy aro atsika ary ny mahatonga atsika mbola ohatry reto de satria tsisy nasakana an'Andriamanitra tsy aro atsika. Fa izao ny zavatra isitomako ny sainao araky le tenin'ny ranabavitsika Sandola teo ozy izy ranabavy Sandola hoe misy zavatra any afaka manahaka an'io de tsy inona akory zany fa ny fahotatsika. Ny fahotatsika ny elokareo izy misy efa 7:50 fa kitsika misy zay teny zay any amin'ny isa efa 7:50 any andin'ny faharoa hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe Salamo fa 7:50 andin'ny voalohany vakitsika ny soramary de ny amin'ny ota izay hevitra fisarahana sy ny fandravana azy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ino ny tanan'i Jehovah tsy fefa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Manome toky atsika zany Andriamanitra. Tadiditra ranavavy tsiry amboara-mialaka ino izy ny tany tsy misy fasana boky kely nampianarina tany ampianarina taloha zay mahafinaritra tany tsy misy fasana izy no hoaniny olona ny nazy ny sasany mampime ny tantara iny. Ino ny tanan'i Jehovah tsy fefa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Zany hoe manamafy an'le zavatra resantsika rehetrarehetra teo tsisy masakana an'Andriamanitra raha hiasa izy ary tsisy tokony hatahorantsika saingy andin'ny faharoa fa ny elokareo
ny elokareo no hevitra mampisaraka aminareo hoy tena loatra fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra reo ary mifahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy miaino izy haikay ry havana afaka voasakana ihany Andriamanitra tsy nonony hoe akely ny heriny tsy hoe satria tsy zavatra tsy vitan'Andriamanitra vitan'Andriamanitra ny zavatra io olanao io ve itsikina mezan'Andriamanitra tsika ny hoe tena potika mpianako izy antsony tavavoako Andriamanitra mijery an'io mitsiky fotsy izy mijery an'io olanao lazainao fangeza be io efa tsisy hevitra tsony manana fomba arivo isa angamba Andriamanitra raha kendrina amoahananao anatiny io mifidy fotsy izy ahoana reny amoahako an'izy ty amin'ity olany ty ry havako vitan'Andriamanitra io fa ny olana de zao avy taty amintsika ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo zany hoe tsika zany nanangana hevitra izy anatadidy an'le boky taloha ary sangany ny hevitra arifara koto be kibo sy faramalemy zay ny anatra an'izany taloha de natsanga ny koto ndrindrina rehefa nahazo remby izy de nravainy ndrindrina rehefa tsisy hoanina izy tadinareo hoe koto be kibo sy faramalemy natsangany ny hevitra arifara izy nanangana levitra Andriamanitra ve tsika tamin'ny alalan'inona inona le briky nanangana antsika an'io fa hotantsika rehetrarehetra io tambatambatra lasa rindra de lasa nisy hevitra lasa nampisaraka de lasa voasakana de ho ten'Andriamanitra hoe voasakana ny oram-batravatra misy oram-batravatra tokony ho tonga eo amin'ny fiainantsika fa voasakana eo zany tonga am'le hoe miasa hoy izy Andriamanitra iza no asakana tena nisy nahasakana mamaly fotsiny Andriamanitra hoe te hiasa ahako fa voasakany fahotana ny fahotantsika ihany no manakana atsika tsy ho tahin'Andriamanitra ry havako isika nefa maninona te handroso tsy te ho voarombaka tsy te ho faty antoka nefa ny zavatra ataotsika no mahatonga atsika maty antoka raha te ampahiranao androany aza sakanana ry havana ny tanan'Andriamanitra tsy azo amin'ny fiainanao te hiaro anao Andriamanitra te hitahy ny fiainanao Andriamanitra te halasa lavitra amintsika Andriamanitra sitrak'Andriamanitra sitrak'Andriamanitra ny atonga atsika tsy ho lasa lavitra tsy havitan'ny projetika omezan'ny olona zany fa isika ihany misy nahery be mihitsy zanak'Israely efa nitahin'Andriamanitra fa raha jerentsika ny amin'ny Josoa ny bokin'ny Josoa nge amaky tantarantsika de fa lasa nylerantsika Josoa tokony akaingana satria efa lasalasa ihany ny fotoanatsika tsy amaky Josoa toko fa vo avy nahazo tsodrano aloha Josoa any amin'ny Josoa toko fahatelo andininy fahadimy zao ny tenin'Andriamanitra andininy fahenina sy fady andininy fafito Josoa toko fahatelo andininy fafito manao hoe aroa Jehova tamin'ny Josoa anina ny rataoko anao masony Israely rehetra ampatara fa tahaka nombako anao Mosesy nombako anao koa nomena courage zany izy courage ianao fa voasandratro ianao voasandatra zany nge ravana mahomby ary mahomby amin'ny zavatra rehetra inona zavatra nitranga nisy zavatra nitranga tato Josoa toko fafito Josoa toko fafito de andininy fa telo amby folo nge vakitsika vakitsika andininy fafolo de Jehova tamin'ny Josoa tsangano nahoana no mekohaka toy izao anao efa nanotany Israely ka nivadika ny fanekeko izay nandidiko azy fa efa naka tamin'ny zavatra voahoziny izy sady nangalatra sy namitaka koa nataony tao amin'ny entany koa tsy mahajanony eo anoloan'ny fahavaliny ny zanak'Israely miamboa alohan'ny fahavaliny izy satria tonga voahoziny tsy ombanareo tsony
raha tsy le vonina tsy aminareo ny zavatra zay efa voahozina mitsangana manamasinana ny vahoaka ka laza hoe manamasinana ny teninareo mba ara-paraina ny andro fa zao no lazain'ny Jehovahandriamanitra ny Israely eto aminao misy zavatra efa voahozina ry Israely ô ka tsy mahajanona alohan'ny fahavalonao ianao mandra-panaisotra ao ireo zavatra ireo izay efa voahozina tsy eo aminareo ireo intsony zao ny tantara nahazo tsodrano zany Josoa hoe tsisy hajanona eo alohanao satria tonga tena toky hoe zay fahavalo eo a resinao ary de zay fahavalo teo alohany tokoa de resy na izy fahavalo kely atao hoe Ai tanànany Ai a ny fanjakana kely indrindra tao amin'ny baiboly kely zany Ai zany na Josoa ary andeha hanafika de tsy navelana andeha daholo ny olona fa miaramila vitsivitsy fotsiny e verina vany potika ny zanak'Israely resy tomany Josoa fa maninona ny olo zao e Josoa moa tsy monimonina tamin'Andriamanitra satria fantany efa zatra miaraka amin'Andriamanitra izy fa raha itsika zany de monimonina ny monimonina be hoe mba mivavaka ihany de resy fa tena resy ary ny tomany fa nytenenin'Andriamanitra hoe fanjakana kely io a fa resinareo satria maninona satria za tsy nomba anareo tsy nomba anareo izy Andriamanitra satria naninona satria anareo a misy fahotana mitahiry zava-boahozina misy amintsika eto a mety resy lava amin'ny ady resy ny fiainana problema kely fa resy ianao olana kely fa resy ianao vidim-piainana kely fa resy ianao aretina kely fa resy ianao voasakana foana Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao voasakana Andriamanitra mba te hampiseho ny voninahiny eo amin'ny fiainanao a tsy mety voasakana satria maninona satria misy fahotana eo amin'ny fiainantsika io ihany ny zavatra tokana manakana an'Andriamanitra tsy asa eo amin'ny fiainantsika ka tsy hampiseho ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika zany rano teteny amintsika rehetrarehetra aza fatra-panometsiny hoe Andriamanitra de tsy miheny vavaka olona nisaka tamiko zay hoe efa ela ihany ozy izy a noho ny vavahako fa tsy valian'Andriamanitra vavaka ahako de zavatra tokony atao rehefa ohatr'izany de zao ny mijery mandiny tena hoe inona ny antony zao nasen'Andriamanitra nandiny tena ny zanak'Israely jereo fa misy zavatra voahozina ao sao de misy zavatra voahozina ao tokantranonao sao de misy zavatra voahozina ao anatin'ny fonao sao de misy zavatra voahozina eo amin'ny tontolo iainanao eo nefa mbola ekenao de resy foana ianao nefa nitsodranontsika tsy tokony ho resitsika mpandresitsika fa tsy resy miaraka amin'ny mpandresitsika ary zanaky ny mpandresy ry avako sao le heloka mampisaraka atsika amin'Andriamanitra tokony nandroso be mifanjakan'ny Saoly mpanjaka fa voasakana satria nanota Saoly zany rano de anao antso amintsika rehetrarehetra tsy lehibe noho ny ranomasina mena io olanao io tsy lehibe noho rindriny Jeriko io problemanao io tsy ratsy sy ngeza noho ny ahabokan'ny namana na ny ahabokan'ireo boka tao amin'ny baiboly io aretina mahazo anao io faharatsiana sy fahalotona eo amin'ny fiainanao eno efa maty pasiporo naizana izy io tsy mbola takan'le boka tao amin'ny baiboly ianao fa reny ny sitranin'i Jesosy ianao tsy mety sitrana satria maninona mbola misy zava-boahozina be dia be ny olona no tsy mety mahatsapa mihitsy hoe mila mibebaka izy be dia be ny olona amin'izao fotoana izao mieritreritra fa mifanaovana asan'Andriamanitra ohatra de mahafafa ny fahotana samy hafa mihitsy zany hafa ny fahotana ny fibebahana ihany no mamafa fahotana fa tsy hoe manota ahako a de soloko fanaovana asan'Andriamanitra de voafafa ho azy ny fahotako ny tena manina ny asan'Andriamanitra ataoko ary tsisy hojeren'Andriamanitra satria maninona satria miainga amina zavatra maloto androany teteny amintsika rehetrarehetra ahako tsy tokony ho voasakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa ny mahavoasakana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny fahotantsika ihany fahotantsika ihany zava mahafinaritra rehefa de zao azo sorohana zany azo sorohana zany
amin'ny alalan'le Jiosy atoko fahatelo to. Ny ten'Andriamanitra Jiosy atoko fahatelo andininy fahadimy manao hoe arojo sa tamin'ny olona manamasina ny teninareo farapitso dia anao fakakany eo aminareo a Jehova. Ao anao Jiosy manamasina ny tenanareo. Fantatry Jiosy fa misy zavatra efa tokony hanangasanga ary zava-mahagaga tokony hisokafan'ny fiainan'ny zanak'Israely fa mbola tsy nety tonga io fa nisy zavatra reny takian'Andriamanitra manamasina ny tenanareo. Ry havana, ny fahotantsika sy ny fahalototsika manakana an'Andriamanitra tsy aso amin'ny fiainantsika nefa Andriamanitra tokony tsy ho voasakana. Ny zavatra ataontsika androany dia zao: esory zay fantatritsika fa zavatra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ka mahatonga azy voasakana tsy aso eo amin'ny fiainantsika dia ny fahotantsika zany. Ny helokontsika andao ialana, andao hibebahana. Zany no mahatonga ny fiainan'ny olona zay vita batisa dia misokatra avy eo. Za tadidiko mihitsiny ny vita batisa zay ozy nareo mbola eo ampisakafoanana ny olona tamin'izay. Tsy dia mahalana zany, tsy dia matetika zany hoe zay malafy tômôbily andro lahady arivo zany taloha. Mbola eo ampisakafoanana nanao fety satria natao batisa. Miantso ny olona. Taloha nefa zay tena tsy nandeha mihitsy ny tsena. Tonga dia nisy minibusnay zay tonga dia nisy ny vidy ny arivan'iny. Iny moa zany tena tenenina. Tsy voasakana intsony ny fitahian'Andriamanitra, tsy voasakana intsony ny fahasoavan'Andriamanitra tokony hiditra satria vao mibatisa ary ny vita. Dia misy hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Ndao potehantsika anatin'ny batisa io e. Ndao potehana anatin'ny batisa ny fibebahana io farapotika io tsisy manakana an'Andriamanitra. Rava le rindrina fandravana manda ny batisa. Hotahiny tompony antsika rehetrarehetra. Za matoko fa voaranareo zany hafatra. Tsy tokony ho voasakana Andriamanitra satria tsisy mahasakana fa isika ihany no manakana azy. Ndeha ataontsika ity raha mampinaritra be te sao dia variana ianao ka tena very andro fotsiny ianao tokony efa oviana zao anao nahazo valim-bavaka fa tsy fonao le voahozina ao anatinao dia lefa ho tany dia io fa mbola io ihany ianao. Ianao afaka manafaingana an'io ho tahiny tompontsika tsirairay avy. May reza daholo dia miaro finaritsika. Amelana ny elikao amin'izay dia isan'ny mpanova amin'izay ianao dia tsy voasakana intsony ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao.
ihany ny hevitra mampisaraka atsika tsy afahan'Andriamanitra miray amintsika ny elokitsika varina tsony ary ry havana ndao ifotsika Jesosy nge mahato anao ry havana akibebaka vonona ny fahotanao dia tsy voasakana tsony Andriamanitra iaso amin'ny fiainanao inona mbola andrasantsika ry havana raha izany a tsisy andrasantsika tsony tsy efa mbadodina avy ianao sy maika hoe hiasa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra tsy efa mbadodidodina ihany ve ianao ry havana mieritreritra an'izany hoe ho avy amin'izay ny valim-bavaka ho avy amin'izay ny fitahiana sy ny fahasoavana satria miala le sakana ianao ihany ny afaka manala n'io sakana io dia amin'ny alalan'ny tsy fanotantsika itsony fa raha miala io sakana io tsisy sakana an'Andriamanitra tsy hanao zavatra angeza-be amin'ny fiainana any aminao zany ny lakile fa tsy any amin'Andriamanitra Andriamanitra efa vonona fa ianao sisa any amintsika tsirairay avy ny lakile andao hisorana andao hialana ry havako malalako zay tsy sitrak'Andriamanitra fa io mahatonga ny fahasoavantsika ny ranonorana ny fitahiana ho voasakana ivavakitsika amin'izao fotoana izao sotra Jesosy a sotranao zay Jesosy satria tena tianay tokoa ianao tianay ianao ary tena momba anay ianao Jesosy ary nameanay andray ianao androany teny mahafinaritra ampisaitsainanay a ampifoanay indray amin'ity androany ity Jesosy malalo tahio ny mpanomponao Jesosy malalo tahio zay tsirairay avy tario lalana meo hery amasino tokoa mendrika anao amasino ary raiso eo an-tananao amin'izay ary rehefa eo zay dia tsisy arombaka anay eo am-pelatananao Andriamanitra milanao zahay mpanomponao ny andrandranao zahay dia ta io Jesosy zany toriteny zany ianao ny ampahery an'ilay toloreto ary tsy ampahery fotsiny ihany fa iraikitra ao anatin'ny fonay a aniry aty anatinay a dia ammoa avy zato hoe ny fozaina vavy androany matoka Jesosy fa anapotipotika ny hevitra manasaraka anay aminao zay manomboka amin'ity androany ity ka zay rehetra tsy sitraky ny fonao Jesosy a dia rakofanay ary doranay amin'izany ranao mahery zany dia tsy misy ahajanona eo anoloanay tsirairay avy zay mino an'izao fandarana izao raha mbola zava-dratsy ihany koa ka manakana anao tsy aso amin'ny fiainanay sotra Jesosy
Sotra Jesosy. Angivy fanahinao masina nisa tokantrano isam-batan'olona izay mino an'izao fandarana izao. Dia ampidiro aty anatinay hitombo be dia be izany fahasoavana avy aminao zany. Sotra Andriamanitra. Sotra fa tena tsara sady lehibe ianao no mendrika io dia raina. Amin'izao fotoana izao sady ny devoly sy ny sakana rehetra izay mbola alefany tady andrombaka izany toriteny izany dia tsy ambininy. Amin'ny anarana Jesosy Kristy tompony sabatany angatahako an'izany bavaka izany. Misy saotra Jesosy io. Halleluja. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao, mpandrotsika na vavintsika Berta, ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompona na vavy Berta. Tahin Jesosy pastera dia tahin Jesosy atsika rehetra hiara hivavaka risy. Ry Tompo Andriamanitra io, mbola faly misaotra anao izany. Misaotra Jehovah'Andriamanitra noho ny fotoana izay nomena ho anay, izay nihainoana ny toroteny, izay nanandratanay ny vavaka ary nanandratanay ny fiderana teo anatrehanao. Tsy hainay Jehovah'Andriamanitra ny tsy hisaotra anao tamin'ny zavatra rehetra tamin'izao fandaharana androany izao. Tena fifaliana ho anay Jehovah'Andriamanitra no nanomezana ny teny tamin'ireo mpanomponao, izay nizara ny teny efa taminao, ny toroteny izay nampahery anay ary ahatsapanay fa tena tsara ny miaraka aminao. Engane Tompo malala ny teny izay nafafy tamin'ny mpanompona tsirairay avy izay niatrika izao fandaharana izao. Tsy ho misy ny alamaina Jehovah'Andriamanitra ary hanana fisaintsainana hiala amin'ny ratsy izay masakana misoa ho amin'ny tsirairay avy. Jehovah'Andriamanitra tena ataovy hipakany ao anatin'ny fony tsirairay avy izany toroteny izany ary ataovy hanana fanantenana tsy misy ny mahasakana eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Na inona ny asan'ny devoly Jehovah'Andriamanitra, na inona ny asany izay tsy ambolena any amin'ny olona tsirairay avy, dia matoky ny fanatrehanao, matoky ny fitantananao, matoky ny fivombinana eo am-pelatanana ny mpanompona izay mino anao sy mangetahetanao indrindra ny mikasa hifitotra aminao Andriamanitra. Ary amin'izao fotoana ankehitriny izao Jesosy io dia mivaroka manokana ny amin'ny firenenay, tsy misy miafiny aminao Jehovah'Andriamanitra izany firenenay izany, izay anatiny tsy manana ny fahatikina eo anatrehanao, izay mbola anatin'ny asany maizina Jesosy malala tena mibebaka eto anatrehanao. Entinay ambavaka eto anatrehanao tsy mitapaka izany firenenay izany, izay mbola anatin'izany fahazarana tsy araka ny sitraponao. Mahatonga Jehovah'Andriamanitra ny fahatezeranao izay mipaka ny firenenay. Tompo malala ataovy hifantoka ny firenenay izany toroteny izany, hisaintsainy ny firenenay izany toroteny androany izany, tena hanana fanantenana fa ian'Andriamanitra rery ihany no tompo sy mpamonjy ary mahefa ny zavatra rehetra no hanjaka sy hanan-kery ary hanafaka ho tonga ny firenena hiavaka izany Madagasikara malalanay izany. Ary maro Jehovah'Andriamanitra ny mpanompona izay mbola tena tsy mahafantatra anao. Maro koa nefa manao tombo izay miaiky anao nefa tompo izay tsy manaraka sitraponao, mandika ny didinao, manao ny zava-pady rehetra tsy araka ny sitraponao, dia entinay mbavaka eto anatrehanao izany. Ataovy hialany amin'ny fahazarany ratsy rehetra ary afahony amin'ny fahamezinana rehetra izany firenenay izany. Ataovy ahitany voninahitra ao, ataovy nirapitany amin'ny firenena ny vahoaka malagasy rehetra Tompo Andriamanitra ny fahatsaranao, ny fahatokiana fa tena mino anao Andriamanitra. Izany no irinay eto anatrehana amin'izao fotoana izao ary ataovy hanana fitiavana anao, hiakaiky eo anatrehanao indrindrandrindra Tompo malala hiala hanaiky ny amin'izany ny ratsy rehetra zay tsy araka ny sikaponao izany. Maro Jesosy malala ny traboinany amin'ny Madagaskaranay, ny fahantrana ny tsy fisina, ny loza maro isan-karazana no ny asan'ny devoly, no ny tsy fananana anao Andriamanitra ny mahatonga izany rehetra izany, dia ny sisa izay mbola manana fofonaina ny firenenay Jehovah'Andriamanitra dia ataovy hitamiko aminao, ataovy hitodiky aminao fa ianarery ihany tompo sy ho mpamonjy izany firenenay izany. Ary izao fandaharana izao Jehovah'Andriamanitra
na dia misy koa ny asan'ny devoly zay ikasa fiandravana, ikasa fiamely ny fandaharanay satria tena mijoro amin'ny alalan'ny fahamarinanao. Tsy ho an'ny manokana Jehovahandriamanitro, tena hanakoako any amin'ny firenenay, tena hitady, tena hankatoa ny zay rehetra toriana amin'ny alalan'izao fandaharana izao, fa tena maminay loatra ianao Jehovahandriamanitro, ary mino ny herin'ny fanahy masinao izao fandaharana izao dia ataovy hagnatoako any amin'ny firenenay izany. Ary misaotra anao koa tamin'ny fitaovana rehetrarehetra ndesina anatanteraka izao fandaharana izao, ny connexion tsirairay avy nosorana hositra taminao na fahany ny hen'ny teninao masina. Isaraka eto izahay amin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitro, fa ny fanatrehanao sy ny voninahitrao, ny herin'ny fanahy masinao, ny hombany tsirairay avy dia atao voahita ny fahatsarana mandrakariva eo anatrehanao izahay. Tsy ho hisy ny diso anjara zay tonga ny ainy izao fandaharana izao, samby handray ny vokany mamy avy aminao, ary tena hamoa zato eny eo amin'ny fiainany tsirairay avy izany tenin'Andriamanitra tandroany izany. Izany vakoka izany dia apetraka feno am-pelatananao, raisiko hanjakao Andriamanitro, dia voninahitra ho anarery ihany. Misaotra fanahy masino. Haleluia. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny vaventsika tao anatin'izay vavaka matsiro, vavaka famaranana izay. Dia tapitra eto ny fandarantsika. Fandarantsika ny tapitra fa fiarahantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web-ny Akiradio ianao, akiradio.radio12345.com, akiradio.radio12345.com. Afaka miheno jotory teny izao ianao sy ny hirahira izay efa homanina foana anatin'izany onjabe izany. Fa mita in'Andriamanitra tsika misaotra na vaventy dia Andriamanitra manaraka ny pasaovana amaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra lehibe izay vitanao teto dia ho tahin'ny tompo amaly fitianao Andriamanitra amin'izany asa nataonao izany teto. Tahin'ny tompo tsika rehetrarehetra, misaotra andreo mankasitraka amin'ny anjara tapitra ny fotoanantsika. Rapitso amin'ny sivy maraintsika dia efa miaraka eto, miaraka amin'ny commencement akira, miaraka amin'ny raharaha Jonathan sy ny famintinana ny toritena andrisan'ny herinandro miaraka tamin'ny raharaha Tojo. Dia avetsika any amin'ny ray sasany amin'ny roa antsika hiditra amin'ny fotoam-bavaky ny sabata. Tarika fotoana mampirina dia mitoriteny ny tena koa. Dia samy tahiny tompontsika rehetra, misaotra anao nahatra hatramin'ny farany raha mbola tsy tonga Jesosy ka tahiny tompo verinana soamatsatsika dia rapitsika dia efa miona. Mahery izy atao ilay samy tahiny tompo. Halleluia. Amen.